Manatra ny araba indray toko lasy topoko vavy amin'izao ariva izao amin'ny 4:20 minitra zao eto amintsika. Fandarana manokana iarahana amin'ny Kolonely CHARLES ANDRIANASOAVINA. Raha ny marina dia izy no vahintsika tamin'ny fandarana androany maraina saingy no ny antony tsy miankina aminay moa fa dia misy antony manokana dia tsy tratra le fotoana tamin'ny maraina noho izany dia zao izy vao afaka nakaty amin'ny studio manao an'ity fandarana manokana iarahantsika amin'ity. Anasana anao ary ny fanarahana an'izany amin'ny alalan'ny onjam-peon'ny AZ Radio Télévision sy amin'ny alalan'ny tambazotra SERASERA ny AZ Radio Télévision Facebook zany. Miarabanao Kolonely faly mandray anao eto amin'ity plateau ny AZ Radio Télévision ty izy voalohany anao zao zay vao mba nivahiny tato amin'izany hoe AZ Radio Télévision zany. Ya dia faly manotrana ny arabanao koa fidèle razarapera amin'izao takariva zao ary dia miaraba anareo rahalahy ihany koa zay misahana ny lafiny teknika zay mikarakara miaraka amin'ny mpanotrana ankehitriny zao. Maly arivontsika zao no mifankahita tao amin'ny plateau an'ny télévision malagasy raha nanotrona ny candidat larana fa 520 marika Ravalomanana. Tamin'ny maleriva io tsika sanao mihitsy ny tompon'ire marika maleriva hoe eo aloha le retard fa ny tao anatiny koa tsy vitan'le retard taty ivelany fotsiny fa tao anatiny koa mbola ny zavatra tsy nety tamin'ny fijerintsika izay nanotrona ny candidat larana fa 520 mekonao fitenena. Ya voalohany moa zany dia miaraba ny vahoaka malagasy mihaino an'ity fandarana androany ity ny antony manokany moa zany zay natonga an'le retard omaly dia voalohany indrindra nisy an'le ataontsika hoe filambotsiary moa zany fitenenako azy filambotsiary avy amin'ny candidat numéro 13 izay namorona tsy fantatro hoe règlement tsy fantatra tao anatinatiny tao zay zavatra efa nifanapahana niaraka tamin'ny senisy ny ORTM tamin'ny lakamisy fa hoe 520 no isan'ny olona mpanotrona miaraka amin'ny candidat isan'isany fa novany tampotampoka tao moa izy nataony hoe tsy misy aloha voalohany dia nafarany hoe 5 dia tsika mirahalahy moa tao anatin'le 5 zay tokoa tamin'iny fotoana iny dia izay zany remarque voalohany. Faharoa manaraka an'izay remarque koa faharoa tao amin'ny télévision malagasy sy ny radio national malagasy zany hafahafa koa le fandarana zareo anazy satria lazaina tsika fa mpanotrona nefa tsy mba naseho akory antsary ohatrany hoe huis clos ihany zany ny fandarana tao tsy hitako zay lanantsika tsika mirahalazy ranao manino tsika raha tsy mivoaka fa efa sakivoaka tsika fa hitanao moa fa izoko be serzafy mahova teto ny calme tsika iny hoe aza manao an'izany izy fa tsy mety fa tsika mirahalahy fa ranao andao tsika hivoaka fa efa lasy tsika efa lasa mihitsy tsika raha ohatra tsy mitovy tamintsika mirahalahy le 5 fa hitanao ihany moa tsy de tsika moa mbola tanora zareo fa zokizoko ray aman-dreny dia manana n'izay faharetam-po zay zareo zany fa raha tsika mirahalahy manokana mihitsy iny efa lasy tsika ka eo mihitsy za maraina Kolonely vao naheno ndray zany tao anatin'le izy hoe efa tonga teo zareo ka talohantsika fa rehefa tonga teo zany dia niteny zareo 3 zany hoe zahay eto akaiky ny candidat zay no mipetraka eo amin'ny place zareo tamin'ny alina zany satria proposition TVM zany dia hoe ianareo mpanotrona ny candidat dia ary amin'le talaky masina nareo no mipetraka atsika sinao zao zany hoe mpomba zany ary dia za candidat ty dia ohatran'izay koa zany nilany dia tsy nanay koa zareo fa aloha zay ato akaiky le candidat ato mihitsy dia rehefa akaiky andeha am'izay zany hoe tsika efa niakatra mihitsy zany rehefa hita zareo hoe niakatra tsika efa hiakatra eo am'izay zareo vao miteny hoe aloha indray averina hoe fa so ihany fa tsy nanaiky le TVM hoe le olona rehefa hipetraka eo amin'le toerana ko satria eo zany zareo vao nahita hoe kay tena problème be fa ry zalahy 5 lahan'le candidat avy antsaika tena ao anaty masony andro rajoelona daholo mihitsy satria mifanitsy amin'ny masony andro rajoely tsika ary izy moa
milefa masina lefa mijery atsika taloha tsy fantatra hoe inona ny tena ohatra tsy asa iny mijery atsika mihitsy fa mba jalo tena mba niandry mihitsy mba mifampijery elaela ohatra ny tsy de mijery ela ianao ve niandry zay koa hoe mba mifampijery elaela za moa zany ny tena marina nanao regara fixe taminy nandaoko regara ary ny fampitompo ny masony amin'ny rahalahy de raha vatany fampitompo ny masony amin'ny rahalahy de nijery fotsiny izy kely de nodina izy moa ko tsy mahatanty mijery maso anahy anke inona ny anton'izay moa kolonely ny anton'izany be deabe loatra ny zavatra niarahana be deabe hainao ihany le tantara fa ny tantara nisy ange raha inareo tany mivivata am'izany fotoana zany raha tadidinao tsara avero kely le avero kely mihitsy ngamba le tantara tadidinao ngamba tamy 8 mars 8 mars ny antson'ny rahalako ampanambadiana tokotokony tamy valo tao i bebin député bebin satria rahalako solom-bavamboaka Madagasikara avy any Manakara rahalako ampanambadiana mako zay izy ny vadiny zokiny za vadiny sandriny pravavy zany vadiny amin'ny rahalahy de izy manambadiny zokiny za manambadiny sandriny de tamin'io fotoana io vavy-miverina nandevina ny vadiko tany tany vohipena de lasa reo mivady namangy anantany trano zany efa fa tsy ao trano tsony amy 5 sasany maraina ngia fa niala tany tam'izany dia tonga tao amikapisato moa dia efa vory le miaramila tena tsy mety tsony ty zavatra ty makomandant fa tena tsy mety zay raha ngaty tsy andray baiko tsony fa ahoana le ty oa inona ny zavatra misy tsy andray baiko tsony zay ozy izy zalahy lefa ny zalahy manao emonaty moa tam'izany fotoana zany fa tsy moraiky akehitriny zao zay ozy izy rahalahy tsy andray baiko ny emonaty tsony tsy anao emonaty tsony zany zay akoatran'izay zay koa izy rahalahy tsy andeha ho any tsy hafa satria tamin'io fotoana io nisy prison vaky tele tsy hafa tamin'iny asa 2 mois talohan'iny fotoana iny ngamba zay dia rehefa ny fandamindresaka tamin'ny zalahy teo zany de zao nataoko any zalahy ianareo reto zalahy hoa higadraby higadraby ianareo reto raha ohatra ka manda baiko nefa tsisy protection ianareo vitsivitsy kely ohatran'izao ve hoa de anda baiko idiza do aloha ny lavinareo baiko to en chef de corps izy rahalahy ny lavinay baiko tampotampoka taoriran'io tonga koa ny adjoint chef d'état major efa nomboka nataotra manko rahalahy teo am'izay noho ny polirako sao le izy rahalahy reto a zany mikomy zany mila taterana hatramin'ny farany faraty zany anao de tavela ka elisany ve hoa vonina niaraka amiko fa za manana groupe d'officier ny officier koa am'izany efa hainao tsara fa efa nipetraka teny Andohalo monko ny collectif des jeunes officiers supérieurs io fa compacte io fa tsy neny mo ty tsy naharaikitra ny le action tam'izany fotoana zany noho le fahafatesan'le vadiko tampoka de lasa aloha nandevina za amin'io tao amin'ny vivay efa mamaky ny communiqué n'io collectif des jeunes officiers supérieurs dia ianareo ve hoa vonina ny hanaraka anahy ho baikoko vonina zay izy rahalahy ka rahalahy koa fa mataotry satria fa mafy le pression chef de corps fa nidina ny adjoint symbgam tam'izany de fa mataotra rahalahy bon zay mo commandant izy rahalahy mbola commandant moko atamin'io anaiky ny baiko anao am'le grade tena am'le grade le mampatanjaka mihitsy mako iny grade iny commandant dia rehefa nanaiky anahy rahalahy niantso am'izay ny rahalako ty amy député bebe aizanao oa zany izy le dala ty antranonao ty zany ve oa fa ino izy nitadiavanao ana zao oa miantsoanao journaliste
de préférence antiva je te veux plus satria tam'izany vivanareo ty lefa presque encerclé tam'izany fotoana zany teny ambodivona teny dia andraso aro izy de enao mono natsony tamin'iny fotoana iny enao mihitsy natsony de enao am'izay ny alerté le journaliste be da bege za journaliste avy enareo enao tsy tazako teny tamin'iny za efa mipiloté izy zao ny nanatsika be da bege zany journaliste teny zany tsisy fantatro na ray aza natahotra koa rehefa avao ahoana oaty tsy haiko koa hoe enao nandefa le izy fa andro izy fa nalefa koa andro izy bebe dia navelako tao ivelan'ny cercle messation rana tao moa zareo de nifidiko ihany le journaliste Vivas TV plus any ho mitsofoka ahoana kosa rangano misy an'izany mifanavakavaka ohatran'izany fa ga de sasany any nomena vaovao sy ny namana zay ihany ho any anany safidiko Viva TV plus de tonga moa de niditry Michel Ralbert tsy haiko akory zany Michel Ralbert zany tam'izany de natao mo ny prise de son zany sy ny prise de vidéo de fanoteneniko ny TV plus tam'izay hoe asainareo midefile fotsiny ho any soratra fa tsy aseonareo ny sariko satria mbola ady ty mbola ady ty de maro floteza la le sary tamin'iny dia nanaiky any moa rareo zany archive any amy TV plus any zany am'izao fotoana zao fa ny radio antiva tonga de namoaka vantany vao namoaka moa le izy de henina nakoako be mihitsy moa zany le feo iny tamin'iny fotoana iny hoe antsoina ny miaramila rehetra na manamboninahitra ambono na manamboninahitra na manamboninahitra lefitra na caporal sy vata miaramila antsoina ho tonga eny andoalo amy 12 ratoandro zao adiny roa fotsiny eny meko anjala fa navoavory 250 bonhomme tena tam'izany fotoana zany dia iny am'izay zany no nentiko ny bascule nandeha tany amy kapisaty dia nanomboka tam'izay ny teny an'olona na hoe za miaramila ny kapisaty zany tsy miaramila ny kapisaty tsy miaramila ny kapisaty fa za miaramila ny première test détaché teny andoalo niasa teny amin'ny état major fa ahoana zany nainonao le élément ny komo tao amy kapisaty nainoko ny élément ny komoka tao amy kapisaty arivariva ny tonga ny 7 mars arivariva ny tonga ny tamin'ny 7 mars ohatran'izao amenina sasany amy 7 latsaka ohatran'izao de niantso anany lehibeko teny andoalo hoe aza entinao makeny satria kamy miaramila ny entiko tam'izany aza entinao mody makeny mbopo itobile atsika io fa maheno de nateriko tao amin'ny kapisaty de misy entako be deaibe koa tavela tao de napidiriko tao anaty magasin aloha dia irécupéren'le entana maraina fa ny arivan'io ihany zany efa naheno hoe efa mikonokonona rahalato mon commandant ka satria zany efa heno miaramila presque teto Antananarivo hoe za le mpitarika an'le collectif de jeunes officiers supérieurs tam'izany fotoana zany dia tonga moa ny maraina amienina tao de efa tonga tany amienina sy folo tao ngamba de jerevako rahalahy le teneniko teo zay dia rehefa taorinan'ny fandalovan'ny adjoint semgama zay am'izay de navoroko am'izay rahalahy de nanao déclaration za rery nanao déclaration za rery nanao déclaration de rehefa vita ny déclaration de lasa am'izay niakatra nakeny andoalo nyteniko tam'izany mbola anteny civile mbola tenen'olona misaona nge nyteniko tam'izany tsy teny misaona fa io moa zany rehefa niraisina ny adidy sy ny andraikitra de efa niraisina zay rehetrarehetra zay mitambatra taiza hoaiza tao anatin'ny ataontsika hoe fiarahana teo amin'ny andro rajoelona no nisiny faravany le fatapahany le fiarahana zany
teo aminareo mbala ary mahatonga zay le hoe tsy fantatesana fampijerena fanatrika am'izao fotoana zao zay lava be le resaka lava le resaka fa aleo aloha toy izao kelikely ngamba le fanazavako to rehefa nentiko nidina ny bascule teny amin'ny kapisaty am'izay zany le miaramila de hitanareo moa zany le nananganako an'le barage teny akadimbahoaka reny de tonga de natsona daholo ny olona nanao bouclier humain dia voaro tao anatiny tao moa zany zahay dia zay sarajoela tsy nifandray mihitsy mbola tadidiko zany nanatitra puce na telefona tany aminay tsy nifandray mihitsy zay sarajoela fa eo ampanaovana barage mpananganana barage no heritina tam'izany no fanifandray tamiko heritina le journaliste ny RTA ty de irio izy no journaliste namany rajoela akaiky azy izy ho zany bany zany irio izy de niteneny hoe enikady zao izy le dalany anarako izy le enikady zany de sady miantso ny rajoela moa izy monsieur le président ity le commandant le pitarikato de niresaka tamiko am'izay moa rajoela nanomboka teo am'izay zay rajoela vao nifandray eo ampiakarana ny cercle messe funéraire ampananganako barage ery am'izany de niakatra kely de inona ozy izy nitadiavinao zavatra tadiaviko nio de sakafo miaramila reto firy eo izy ny personnel aminao minimum 350 fa io tsy maintsy hiakatra eo androany alina zao satria efa miandry nyty daholo miaramila rehetrarehetra any zay fandray amiko tsy maintsy ho tonga tsikelikely eo raha lafa ampiakaro hatrany amina ration de 500 personnes no aneterinao alina zao de inona koa izy tadiavinao koatran'izay meo ao groupe électrogène fa ity susceptible ho tatahotapahany jiramany jiro ty de anatero essence mandeha amin'ny groupe fa ty mety ho tapaky tenano ka mety fanjevo eto ny élément raha ohatra ka tsy mazava ny tanàna fa saigny moa tsy nitapahany jirama moa izy tamin'iny fotoana iny izay no nifandraisako tamin'ny rajoela voalohany de tamin'io occasion io koa teo le nanomezana anany le hoe 100 millions de francs le niteneniko iny fa niteneniko fa ela iny hoe tamin'izay fotoana zay enao izy izy meko 100 millions de francs ay veo de nampanateriny moa le 100 millions de francs 50 millions de francs zany nampanateriny fa tsy 100 millions akory fa zaho tsy vovako lohan zany ambony 50 millions zany fa ny anany missionko tsy réussir fotsiny anany no zay fotsiny manahirana ana rehefa ny réussir ny inona moa ty ny mission fa emploi zay tadidiko tsika mifakahita ty tantanymena mifakahita tokoa tsika tetsy anao tanaty camion zay slalatina niaraka tamin'ny fotoana iny moa fa nandeha moto fa zany no nitsirika namonjy anao nanatitra n'le inona ty le puce nanatitra n'le puce hoe ty puce ty numéro ray ihany ao anatiny enregistré ao numéro ny andrajoena mba hafanareo mifandray resaka de ny faharoan'iny puce iny nateriko tamin'ny colonel Lilson teny Nossato hoe colonel Charles fa mbola commandant nareo tamin'ny fotoana fa nahazo an'ity de ty koa anao numéro anaty mitovy any numéro tao anaty le puce nareo mbala numéro ny andrajoela rery any de toy iny moa zany nareo ny tonga de fafandray mivatana tany araky le tenenao zay hoe efa nisy fifandraisana teo nahazo puce nareo vao me tena hoe vao me tena fandraisana manokana mihitsy de teo am'izay efa anjaranareo am'izay no niona atraiza le toiny am'izay zany rehefa aveo ny toiny de isan'andro moa zany manantona anazy any an-trano eny satria tamin'iny période iny efa ataoko hoe fa firy amy jour iny efa 5e jour iny 5e jour zany tantarainao zany le nanoloranao le puce iny satria moko efa tena fabetsaka le élément nentinao tamin'iny satria moko i Lilson 4e jour moko Lilson vao nanantona ana 4e jour ny opération izy vao nanantona ana 8 9 10 11 12 4e jour izy vao nanantona ana tam'le nakana iny paleny mahazorivo izy zay vao nanantona ana itsika koa nifanena teny tamin'iny fotoana iny
tao anatin'izay dia ny fandray tsy tapaka moa zahay taorina ny récupérevako anazy tato amin'ny episcopatsy ambany tsy manko no ny récupérevako azy tamin'ny fotoana za tsy fantany akory izy moa hitako amin'ny télé ihany nafatarako anazy de hoe hatonge présidence izy colonel Fidy hatonge présidence izy niaraka tamin'izay Toyota D4D Hilux zay de nanantona anazy moa zany de ahoana hoa fa vonona zako amandanjo izy mbola mahi kely izy tamin'izany fa vonona zako amandanjo izy bon andao roa fa tonga de disposevako ny inty ny élémentsika de alasitsika de disposevako moa zany ny ino moa ty ny élément ny escorte le nanatitra anazy teny de tam'izay tadidiko tsara mihitsy tsika le mipaseny ety paseny mare masa iny izy niandry iny nahazo miaramila iandry le ty eo zay tadidiko tsara mihitsy le feony le olona tam'izay te nahazo miaramila iandry le ty nahazo miaramila iandry lasa niandry any ty fanjakana ty fa lasa niandry miaramila za tamin'izany fotoana zany no lehibe ny escorte tamin'izany de nitoy le izy dia tao anatiny tao zany efa antorena mpanao politika be da be am'izay moa izy rehefa aveo be da be mihitsy mpanao politika tany ambato be tam'izany fa be da be mihitsy de efa resaka hafa am'izay mihitsy no resany hoe fanjakana hoe ahoana kantsika ny fanjakana ty za moa gaga anazy any miteny hoe za tsy tonga mpanjakana za zao ve nitarika fanonganam-panjakana de zany nanolotra anao ny fanonganam-panjakana de ino terenao tsy fanonga-panjakana fanonganam-panjakana raha nga iny raduel fa aza mandanao izay kotrokotroka atsika tao ambato be zay ve de mbola ilaza anao tsy fanonganam-panjakana iny nefa teo niaraka ny kenikenina tao de niaraka ny kenikenina nke tao ambato be tao ambato be roa moko telo kory ny trano nipetrany tao ambato be tao 18 4 fa le tam'le voalohany taty tam'izany de hoe ahoanany de zay tadidiko tsara ke tam'izany fotoana zany hoe bon za ohatra ny manahirana andray le tenin'le anaran'olona anankiray ty fa manahirana fa telo lahy zahay za de izy de le ranga io de ataotsika ozy izy ny prise-ny avoloa de anao izy izy miandraikitra ny coupure ny électricité de l'eau za kosa hoa miandraikitra ny opération militaire ray zany tsy hitako ny tsy fanonganam-panjakana am'izany fanonganam-panjakana iny ianao acteur nefa za acteur zany ny acteur principal hitanao zao le izy iny TGV iny tena raisiko ohatra ny train tokoa izy iny mako train dia iraduel ny chef de voyage izy zany conducteur naka conducteur aloha izy tamin'ny voalohany monjarondefo ny conducteur premier conducteur raisiko voyage ny TGV manomboka miala to Sorano anao voyage any Antsirabe zay ny fanoarako azy de rehefa voato amin'ny barage nisotry amin'ny lalan'ny sampana nisotry eto de fa niemitra monjarondefo hoe bon tena tsy zakako ranga fa tena misy barage ngeza be mihitsy ao nentina ny verina akany Sorano de izy indray ny pilote manaraka conducteur ondray tondrako anazy izy général Dolin nentiny général Dolin tonga tany amin'ny sampanina pefoloa de sy barage koa verina ondray tondrako anazy izy raha tompoko la organese tonga barage na pefoloa niemitra nanao appel solennel moko raduel tao amin'ny 13 be hoanareo tafika gendarme police de ty tanindrazana mitsangana am'izay moko zahay zay ty tanindrazana
fa ny anany ekipako ny anany ekipa constitué satria na fa manan'le collectif fa ro lahy ihany tena akaiky anany tam'izany zay nataoko hoe copilote 2 copilotes j'avais 2 copilotes ny voalohany tam'izany colonel Solofoniren'ny Lion Clair zay omba manga promotionné de faharoa manaraka an'izay ratopoko lahy tovitso io bandrola io tena ny epolehana mihitsy io fa ny comble koa de na zany aza tsy jereny raduel koa regny zany bandrola zany mandraky tiny androany tsy jereny tsy zany nge fa tataraiko anazy zany tam'izany fotoana zany hoe reto nge hoany tena nanoko tamin'io fa tsy zany nge tsoroko anao fa milanjalantso roquette mihitsy nge zany le ratoboko lay tovitso zany tam'izany oui tao mikapisady tao milanja mihitsy zany tsy hoe apetrany amin'ny soldana sy officier fotsiny fa lanjay alao mihitsy nitondra an'ity za le pilote principal amin'io efa nraisinao ny machine raisiko antanana mihitsy ny machine nge tam'izany de ny équipeko efa constitué irindrery jaune reny raisiko ohatrany contrôleur de ticket reny izy général Noël nge raisiko ohatrany contrôleur de ticket ielaka chef mécanicien ko iny ielaka ndraiky tena ielaka ndray chef mécanicien ko iny ino mampandeha ny train de ino mampandeha ny train raha vao misy pépin ielaka ndray tena ino ndray ielaka ndray za ndray tsy manaratsy olona fa ielaka ndray tena ny épolena de le début jusqu'à la fin fa malgré moa amizao samy manana ny dianay zay amy rahalahy fa ielaka chef mécanicien ko iny mandeha tsara ny train mandeha tsara ny train rehefa hitany zalahy le izy ny passeny barrierany ampefilo fanosy be tonga tany sonerana niakatra daholo tonga avy amizay fa ty train TGV fa lasa midina daholo avy any amy kapisaty miakatra any amy kapisaty io miakatra any amy kapisaty daholo midina train amizay mamonjy train io zany le garany sonerana zany eo zany ny embarquement eo teo daholo ry fomana reny ny ondra natao daholo reny ry général voagy hitanao le général voagy le miresaka hoe spécialiste any raduel reny monsieur raduel équipe japy train tamiko reny teo sonerana reny mijapy train fa reny tsy équipe tsy niainga avy tao sorano reny ielaka reny niala tany niainga tamiko tany sonerana tao sorano reny fa ivoangy zany mijapy train tany any sonerana fa hita zalava fa niala le barrage nondrana amizay rahalahy moko be de be rahalahy nondrana daoly aloha amizay taingina an'ity train andoha amizay taingina amizay zay le tenena hoe le mijapy train onge japy train amizay rahalahy iry lilson zany efa tany ambatolampy zany vo nondrana tany ambatolampy nge lilson vo nondrana 4e jour 5e jour akory satria 12 igny 8 9 10 11 5e jour zay eritreretiko any ambatolampy efa nakany primature nge zay vo nondrana efa inona efa presque vita nge ny opération tam'izany fa za moa nitaty amy côté anay aloha zany kosa le leçon zany efa tonga androty tao anaty le resaka collectif satria ny trait d'union tany amboalohany dia colonel Lilson io zany hita hoe izy zany no nitatary izy moa manana numéro nay sy zay sy njakandre mahery nijakandrena vonsoa any Antsiva namany de niteny izy hoe za ozy avy any aminjaka de nakaty aminao fa misy an'lay cellule io zany le collectif mais misy an'le collectif ozy natsanganay de anomboka anao communiqué zay fidèle izy ka afaka mamaky an'ity ve anao tapako vetivety ny collectif zay nitaritiko aloha de collectif na officier tafika fa tsy gendarme to zay zany mety hafa any zareo any ambadika any ngamba fa misy zay zany fa io zany talohantsika mifandray efa tonga izy efa nandalo teny aminay zany izy misy donc rehefa tonga zany le zavatra le nresanao igny zay zany tonga de fa mahay ary zay na tonga an'le hoe rehefa nizara an'le puce rehefa nasiana anatitra an'le puce
zay islalatina rena terina tany aminao rena terina tany amin'ny colonel so satria efa teo izy zany fa ny action tsy nitovy hoe nenareo zany tonga de efa nanaraka le lalambe efa nanaraka le train kokoa ary zalahy mbola taty ambadimbadika taty zany aloha mitazan-davitra hoe gendarme moa zany matetika ohatray foany fa ny gendarme hitako hoe tonga tao amin'ny akapisaty voalohany zao dia ny général am'izao fotoan'izao razafindrakoto Bruno izy zao ny hitako hoe tena hoe tonga aloha tena niseho vatana tare amin'ny kapisaty tam'le fotoana anaovana le regroupement tao kapisaty reny marina mihitsy zay satria fantany vo nanao n'le déclaration any moa koa ka tonga tao amin'ny kapisaty le arivariva ny 8 mars tsy fatao izy tsy tao izy fa nanao déclaration zareo teny amin'ny figène hoe zay izy dia miapoye tanteraka ny action ny kapisaty zay tam'izay fotoan'izay satria nalaky mifandray taminay koa izy vetivety koa zany no natafiditra ny zareo taty aminay via Alain Ramarson na zareo tam'izay fotoana zay zany ny hitako hoe nidirany zareo moramora tao anatin'ilay hetsika tam'izay fotoana zany tantara zany colonel tantara dolo tsy azo adino andraikitra andraisina teto amin'ny firenena ary andraikitra andraisina hoany le candidat larana fatelo amby folo androany tany amin'ny tafika zao ianao mety hoe misy maromaro ny ekipa niaraka taminao tsy any aminazy tsony androany ohatra hoe général Noël koa zao tsy any androany efa tao anatiny reny taty aminay taty amin'ny mpanao gazety moa zany a misy maromaro koa zahay raha tsy teny afa-tsy Roly Mercia Zako Rokora Sonaivo Lambo Tahiry zany zao tany zany taloha efa tsy any koa io am'izao fotoan'izao fa nikisaka aty vadika aty inona fa makinao an'izay hoe matory eo rehetrarehetra re niaraka reo tsy any aminy androany ary ny tena grave aza aty am'le côté an'le 25 zay tena hoe adversaire tam'izay fotoana zay inona ny amakinao an'izay zay sary zay mazava le izy ny amakiko an'izay sary zay a dia voalohany tsy miraharaha olona moko le rangahy iny rangahy iny tsy mba mireconnaître ny fehivitanao nefa izy nyseho ny teny an'izay maleriva nanao remarque an'izay mihitsy tsika tamin'izy ny teny an'le hoe resaka reconnaissance de nanao remarque tsika reconnaissance enao mihitsy mitodika taty avady reconnaissance ahony iny tsy mba mireconnaître tsy zay aloha ray voalohany ray faharoa ny politika hitonany an'le tany mihitsy koa no tsy de lanilaniny vavony tsika zany tsy lany satria ohatra teneniko amin'izany ny zavatra teneniko nareo fotsiny de tam'izany fotoan'izany rehefa natsony atao ambirony tao tam'izay de hoe ny atsika commandant izy izy dia amin'ny 100% dia 10% no atsika fa 90% ataotsika any amin'ny miasa fanasoavana vahoaka mahagaga ihany moko zany raha jerena am'izao fotoana zao satria be deaibe gny le bois de rose naondrany reny be deaibe gny volamena naondrany reny ary ihany koa le vitany amin'ny tany amin'ny viscotany solal zay koa le remarque tsika tamin'ny alina iny nakaiza daholo reny valeur le vola tokoa vela naovana an'le tranole hôpital reny ny trano mora sy ny namany serzafo moa fa zany teny hoe tsy 100 millions kory le izy tamin'ny alina fa 200 millions de dollars nakaiza raha zany le 100 millions ambiny mba tsy tenenako hoe moa ve valeur na 100 millions de dollars tokoa le valeur an'le hôpital vita sy le maquis sy le collégium tsy de mazava loatra zany le fitantanan'le rangahy le ihany ka normal tsika raha ho frustré
normal tsika raha tsy araka amin'ntsony ny azo ao manokana moa ny azo ao manokana raha atao ambotsiroatra tadidiko zay daty zay 4 janvier 2010 ny tomobile anay tao amin'ny fisy ao anaty parking anatin'ny palais satria zay moa tsy nanana bâtiment nge zay tsy nanano tsy anatiny ary taoriny 4 janvier vao navoaka nge io fa tao anatiny tao foana tsy misy loko fa iny tomobile anay iny sady magasin d'arme iny no bureau za mangataka am'zareo foana hoe aiza foana ho an'ny loko any ty sady mangataka am'zareo hoe asivo cadre juridique ho aty fisy ty rava foana iny fisy iny tsisy cadre juridique mandraky ty ny androany izy rava rava ary mora nandrava anazy ahoana izy anao le mamora nandrava anazy satria lasa ohatra ny milisy tao anaty fanjakana ka milisy nge izy zay nge ny réclamevako tamin'ny foana lasa milisy nge ho azay ty lasa milisy mpanjakana mihitsy fa asivo cadre juridique izy ty fa tsy mety nge ty oa non seulement le bande kely am'zany rehefa andray le ndamin'ny teny isambolana angatahana ary amin'ny dafy erisaky betsika idafy efa malaina ny pays satria tsy anaty budget ny présidence zahay nefa ny bande kely manao ka ny andamin'ny ty ny avarany nandamako idafy za tsy anymenareo tsony rangazo izy idafy iva tamizay ny dafy to ny anarany dafy de ny fonction ny dafy iva de zao izy colonel fa lieutenant colonel moa tam'zany za colonel nao izy tsy anomenareo tsony efa manahirana ty izy ka raha misy inspection izy zany hoanina amity fa angatao izy ny statuenareo ivoaka angatanaky tsy nivoaka mihitsy tena nisy tsy firarahina mihitsy zany rehefa zany mihitsy ngeo ale izy tsisy reconnaissance tsy mireconnaître nefa izy zany namorona an'iny nge tsisy nanambotamby anazy amorona an'iny nge fa ataony biby fampitahorana fotsiny eo zay de hoe bon mialany fisiny Charles de tonga de morooro fotsiny le olona ry zany ndraiky ohatsy atao biby fampitahorana fa asivo cadre juridique ty zavatra ty fa raha vata sinao cadre juridique ty za hiala zany efa nréclame hiala tao hiala hoa fa za tsy anina anty tambatambazo zareo tamiko moa tam'zay aloha fa amboarina ny momba anareo fa tsy hitako 2-3 mois après ty tsy hitako akory le izy hiala carburant ohatra nanahirana tatadidiko tsara nisy fotoana menimena mihitsy zay ngena carburant raha vonindray ny tike menana igny tsy misy carburant oa tsy misy statut nge fa za kosa nandray carburant antenako manokana satria za de tasetany tany amy GP moko tam'zany fotoana zany de mandray carburant tam'zany fotoana zany par semaine ana manokana nefa zay fa rehefa hiasa ny fisy tsisy carburant atria rehefa ohatra hoe anao déplacement nge ny fisy manao mandeha déplacement tobile telo efatra 10 enina nefa ny carburant ana rery tsy ampy nge zany sady ho ana nge ny carburant fa tsy hoe ho an'izy fa tsy hoe hoan'le fonction koa zay le fanoporoforo tsy firarahina zany zany ve ny olona atao iarahana iasa zany patron iankinanao zany tsy azo iankinana tahaka zany tsy zany mihitsy rotony hoe vato lampy azo iankinana naleoko ny teny hoe bon tamin'ny 4 janvier zay zany de 2010 tamin'io fotoana io hiditra za hiditra ao anatin'ny palais haka ny tomobile anay de tonga de asaina contrôler n'le zalahy le police re depuis ovina ho azalany nanomboka contrôler nareo eto zahay zay ny baiko mon colonel elisany moa nanangana an'ity fanjakana ty sa za tsy elisany bande kely police reto mihitsy ho ano hanakasakana fidirako ato esory tany ny contrôle anareo ty
le hitanao le contrôle métallique esoro tany ty fa za tsy mila an'ity fa iza fotsiny naniraka anareo asevy makaty amiko aty za moa tonga de nisoroko teo rahalahy de niala le baraziny zala de niresaka tamiko amizay i DSP amizany matahotra niresaka amiko satria DSP koa ny tany soany rano izy vao nijapy de atao izy vao niakatra train rehefa izy nommé DSP to de niteny ino oa ty dika ty fanalokaloka aty aza fanalokaloka raha ngaty afa amty en plate bande koa ato fa tsy nomevany raduel directeur sécurité aby tamizany fa ny zafa matratra ihany nomevany directeur sécurité fa namoronany an'le fils vandivandy ty moa ataoko hoe vandivandy ty satria tsisy cadre juridique bandraky ty rava avao le fils tsisy cadre juridique oa teneniko zany inona ho adikan'ity fanakisakanina ty abaiko ty ozy izy rahalahy miala ry lisanao fa tsy afera tsy lisany nanangana an'ity fanjakana ty za aferako sy ny président hoany miresaka zay vao tsy mahazo mitsofoka ato fa raha mbola izy miteny hoe mbola ato anao bon mikisakisana reny nareo fa tsy misy dirinareo ty nakely azy ary aza manandrakandrina ami contrôler anato nareo tsy botiko eto vodinareo fa miakatrakatra amy feo fa miakatra teny mifidy tamizay fotoa zay taneo izy izy farazava rova iny izy izy ka enjana an'iny zay misironako zany aza mikitikitika an'iny lisy izy fa iny tsy blague in'iny niala pako le boy kely police kely reny taminy ohatran'izay dolo zany ny fahitako an'le environnement ianao moa nyteny hoe inona moa ny environnement zany zay nampiala atsika le fiarahana tsy mba mireconnaître iny rangah iny tsy mireconnaître zany mihitsy iny tsy misy reconnaissance iny tsy manana reconnaissance zany gaga izay moa natonga atsika rahalahy fampitodika tamin'ny aly iny hoe za olo de reconnaissance amin'inona ho azy zany fampitodika moa tsika amy rahalahy tamin'ny aly iny afa koa zay mbola tsy hitatsika zay mbola tsy hitatsika zay tsy mbola hitako mihitsy ohatran'izany daholo ny ino moa ty be de be le izy fa zay fotsiny no asongadiko eto zany makolonela ny any fahitako azy ny zavatra naresy lahatra ny rehetra niaraka tamin'ny andro rajoela tamin'ireny fotoana reny tena hoe conviction tena hoe natsapa zany ny olona rehetra hoe hitondra fiovana eto firenena eto firenena de resy lahatra ary tena nanao viverineny daholo inareo ke raha sanatriavana hoe tsy nireusira le zavatra nataony gadra malalaka gadra malalaka ary tena tsisy nanakatsakana mihitsy tonga de manoatra an'izao varavarany fotsiny hoe midira ty daholo ry zanako malalaka de kta ao ka rehefa tsy misy lay fanekena zany hoe tony olo tony isy anjara brikinetany tao anatin'ny fampandresena ty hetsika zay natao ty tolona zay natao ty normal be le réaction hoe misaraka le lalana taiza hoaiza atao anatin'le vanim-potoana amizay raha zay moko le fantaniko teto zany aloha tataraky kely le tany aloha de navelako tsara na tantara anazy hoe taiza hoaiza atao anatin'le vanim-potoana amizay le tsotsoromambasarahana le tsotsoromambisarahana zany nanombo natsapako an'le izy natsapako an'le izy zany dia taorinan'le ny resahany colonel Rabe Jules tamiko teria nana tery zay miralany resaka tamin'izay tery amy Sénat Maria Andavamamba chef de région ny atsimo ndefa avy ty no valo izy anatona azy teny io resaka 7 février mieritrereta soa avao ia valo izy fa namanao tio izy hafahafa manao akory itatiarinao izy resaky tsika taroa igny
tamin'ny Nomi nisy fatatara zany niseho tany amin'ny Nomi 20 février io 21 février raha ohatra nisy fahafatesan'le promotionnaire-nay zay paix à son âme monja Bernardin zay maty ny 20 février alina de namoaka ny razana moa zay zany ny 21 février maraina fa eo mpamoanan'le razana atao morgue be de be le resaka gendarme promotionnaire-nay reo ny teny zany olo ty lelisogny ty nitifitra olona atao amin'ny 7 février mba ataovy sérieux zalahy zay zahay be de be zay 21 tao zay tamin'izany tena marina zany izy raha lafy le ry nitifitra tao sany be tonga amizay ry tamin'ny période ny CNME kalolo kely ny fils zay moa le commission nipetrahanay voalohany zay ny rahana isy lelisao voalohany ny asa rehefa nitsangana le transition iny de natsangana le hoe commission nationale mixte d'enquête de ny lehibe moa tamizay ny procureur général ny procureur de la république iny de niara-ny asa tao zay mirala de tao anatin'izay zany no nitenenan'ny rabe Jules tamiko hoe olo ty mieritreta avao la fa tena tadidinao izy le resaky tsika taroiny manao kory resaky tsika momba 7 février izy le dala ile son marina izy le dala nitifitra to mieritreta avao la nanomboka nanao naka recul kely mihitsy naka recul 4 jours na 3 jours après de teny resaka tany amin'ny Rechampa tao Brone tao SGP io Rechampa haja henonao ve ho avaovao monsieur le SGP inao zay ay vao lelisao mitifitra teto amin'ny 7 février sa koa io izy le ry nahaino an'izany talohanao tamin'izy ahoana nahainonao an'izany tany amin'ny rabe Jules izy confirmé zany ty zavatra ty oa tsy allo ty ambarako any amin'ny radio any teneniko ny radio sarao zay sy lelisao fa tsy mety aminah olo le fiaraha-miasa tsy mety aminah mihitsy olo namono olo ve nefa vokatry ny tsy fatatesako tsy fahazakako an'le von'olona no nitsanganako nananganako an'le collectif des jeunes officiers supérieurs tsy mety aminah kosa ho an'izany allo sarao zay fa tsy za moa tsy nanebaka anazy tamin'izany fa de hoe sarao fotsiny tsy nisarahana ziska za niala nge tsy nisarahana mihitsy tsy nisarahana fa de nijanona teo ihany fa de ny fiarahana am'izany moa de fa matsatso tsy nety ohatrany tamin'ny voalohany tsony zany le tena hoe le binôme mihitsy tsy fa tsisy binômage nilamina tsony tamin'izany satria efa afantatro le iziko fo ity ihany ko hoe nitifitra teto amin'ny 7 février io koe zay ge le fandely gaga ge maino ny radio tamin'ny alina iny hoe henao izy nampitifitra Antonio Ravalomanina hoe niteny ihany moa Ravalomanina hoe olona niaraka taminao nge izy miaraka amiko ankehitriny zao hoe sady nanondro izy moa fa tsy nanonona ny anarako tsy nanohy tsony radio taorinany fa raha mbola nanohy iny izy mety napoitra ny Ravalomanina tao tamin'ny président Ravalomanina zay zany ny fandehan'ny 7 février nisy moa zany ny expertise balistique ny taorinan'izay enquête ny menevany rabe Jules zay nisy l'expertise balistique tambany masoko mihitsy ary niresaka tamiko mihitsy doyen de juge d'instruction tamin'izany fotoana zany monsieur Victor hafahafa nge izy zany commandant totra ny avy aty izy le tifitra fa nomany zalahy mihitsy nge izy zany vavany zany
resany zany ka eto de eto any koa zany de mba miantsony monsieur doyen de juge tam'izany fotoana zany mba avao raga le rapport mba avao le rapport fa zany any nge mahatonga an'izao discussion be ny olona rehetrarehetra zao avao le rapport zay nataonao miaraka am'le expert am balistique de milamina ny resaka ahitana hoe makaiza ny makaiza ahitana ny makaiza sy makaiza mila avoaka fotsiny nge le tsotra kely izy monsieur le doyen des juges avoakanao fotsiny ny rapport zay hitanao tamin'iny fotoana iny de hoe niala vitaty ny bala niala vitaty ny tifitra de zay anjarany enquêteur am'izay zany no izy raha teo moa doyen des juges manao enquête raha teo koa maninona ry izy tsy nitohizana iny zavatra iny fa nafatratra foana tany amin'ny général Rawel indray mihoatra ijady fara tsy marina tsisy zavatra marina zany fa zavatra commenté fotsiny niona tamin'ireo olona reo nao tadiarina hoe nisy fiarahana tamin'ny général Noël général Rawel de général Rawel koa ndray mihoatra sy jady fara colonel Kotidy taizandray na tonga ny fionana io zany miteraka n'le fiarahana natonga ny fiarahana io ndray zany de zao efa be de be any ny sorena zany tao amin'ny maramila tao amin'ny tafoka tao hoe tsy mamely mihitsy ty le fitonany raduel ty ragna fa ohatrany izy ty hiampoisonné atsika ihany ty resaky ty de nanao latabatra niona latabatra ohatra atsika amy rahalahy zao zay sindrery jaune teny andoalo sa de izy de commandant Rogelika mbola commandant Rogelika tam'izany zay telo lany ny resaka tao de inona ny zavatra atao bon zavatra atao de avorytsika daholo ny maramila rehefa mivory ny maramila de avory koa ny mpanao politika ampanaovana conclave tahaka atao fakataka ihany moa ny zavatra mamely io tahaka ny nataony général Ramakavelo tamin'ny 91 niteraka an'iny convention de 31 octobre 1991 ampanaovitsika conclave le mpanao politika anatin'ny 48 heures na 72 heures tsy maintsy mamoaka résolution ianareo momba ny ty raha-pirenena ity fa mikatso ny firenena tonga tam'izay ve tsy tonga tam'izay le izay zany ny bunay tamin'ny fotoana de raha ohatra tsy mahita résolution ry zareo bon de raisitsika zany ny fahefana de anao mon général no mitondra an'le izy satria anao efa lehibe atoro tao anao mpitarika ianao fa tompon'ny commandement suprême atao amin'ny tafokaty de fenao zany no manao chef d'état voninao izy le ry vonina de tonga de naniraka ana izy andanao izy ianao tonga de makany amy général Noël ny général Noël tam'izany efa tsy ministre intsony petraka atao ampandrana atao de novonjeko soko be oa aizy anao zao za le izy aty ampandrana mitady anao za fa ovonjeko any tongavanao izy de niresa sao ny resaka na sindrery jaune tao de naniraka ana taty aminao taty izy partant ve izy ka zay hoe niresa ny afatra ny tamiko andaotsika zaniko zay izy ifindra ivato ery amina ry fa ato izy izy ato izy izy tsy de misy olona ato fa iriny va de manjanako fa alaotsika izy izy eny no ifindra rapitotsika izy izy manomboka makeny 9 novembre 2010 zay date zay dia 10 novembre fa namonjy anazy teny lo voalohany de teo de 14 amizay zany novembre 2010 nanomboka ny vory amizay zany zay
efa natsona ry général Rawel, natsona ry Kotity am'zany ana de Gaulle natsona miakara ty tanary miakara anao fa misy raha masaky ty ino raha masaky afaka opy anao ty tonga izy ka tsonandro de andro tsonandro de andro de tsonalina de alina misy raha masaky ty ino tongava anao fa misy raha masaky ty de tonga moa izy dia natsona daholo le officier de efa nandratra 62 officier zay to tsy tononiko eto daholo moa raha laza fa izahay le niaraka ny gadra reny ihany no azoko tononona eto ery général Rawel ery colonel Ravoava, colonel Raberante, colonel Rambosalama, i Kotity, i André Miotra, Jadfara, i Remil John Luc sy ny namany reny. Colonel daholo sa misy officier? Colonel de misy officier daholo. Commandant farany ambany taminay. Ratsormanina Christian zay ny commandant tam'izay, za tam'izay lieutenant colonel. Zay moa no traparana fa zay ne 62 officier zay tao. Fa ino moa fa fera falasy izy zany de fa tsy foazona ntsony iny zany fa de tsy hotonontononiko eto daholo ny anaran'ireo olona reo fa diso gaga ndraiky hoe ake tao koa ianao sao de manjary hoe fa 62 zay ny recensé tam'izay fotoan'izay gendarme sy tafika miaraka iry anina reto moa tam'izany gendarme niaraka taminay ry ety iry Faustin président du conseil municipal leto am'izao ty André Baoka Faustin io niaraka taminay daholo igny io gadra teny an-tanimora izy rehefa avao izay ny circonstance niarahanay niona tamin'ny zalahy roa satria rehefa natambatra zany le hevitra hoe tsy mety gnetiana tsy mety gnetiana ny radio ty tonga de hady tam'izay fotoan'izay nisy événement le hoe élection le constitution am'izao fotoan'izao ty ny prora Valmanina tam'izay micontester le constitution raha tadiditsika tam'izay ianan'le voasambotra teto Analakely tamin'iny i Guy Maxime io manko tamin'izy le maly le nyteny hoy izy rajely hoe rehefa misy fitakimbahoaka de ny mpanao politika hoy izy ny amalina anazy de agadra basy raha tena jereny zany de ohatrany hoe tsy nanagadra izy tsy nisambotra izy ary tsy nampiasa basy izy moa zany fieritany anazy de tsy nampiasa basy izy de tsy nisambotra izy tsy nanagadra izy ka zay zao ngamba mety vato ngamba zahay zao zany gadrainy zao gaga betsika tamin'iny izy tenen'iny hoe ny rehefa misy fiatsiam-bahoaka ho izy de ny mpitondra fanjakana basy fanagadrana fisamborana vato moa ko fieritretany anay zao zany fa tsy olona vato ny gadraina tany amin'ny prison tany Atiafa zay zany fandiniako n'zany teniny zany iny le teniny tamin'ny maly iny vato reto ka tsy peny amin'ny prison fotsiny fa izy moa zany tsy fantatro anjely ngambany izy ka tsy nanagadra olona mihitsy ngamba tsy haiko hafahafa ihany nge ny fandraisako an'iny ihany iny tamin'ny maly iny ohatrany ary taorinany iny banjiniko mafy izy de niodina ny lohany rehefa avao banjiniko mafy izy tena hitako niodina mihitsy ny lohany fa itsika moa le tsy naseo ny TVM sary iny mihitsy magaga mihitsy koa ny le rangale taorina taony hoe izy moa ny anarany rangahy tsy haiko mihitsy serasera seni any seni rangahy iny le natsotsika izy tamin'ny faharoa taorinany Jean-Luc Raga de satria Jean-Luc Raga rehefa avy nitsangana nitaky an'le hoe avoa de lasa izy nandeha de tsy hitatsony Jean-Luc Raga elaela de lasa tsika niantso an'le ianao niantso an'le caméraman iny hoe avy anao ty de maninony zay tsy mivoaka de le caméraman nanteny hoe zay makasary fotsiny de zany hoe alefaso terre le responsable de natsony le directeur en communication any seni ino no nanazava tamitsika te zany hoe zay no nifanarahana de tsika mogaga tamin'iny hoe izy no nifanaraka am'zany tsy mba nisy olona nifanaraka avy tamitsika taty moko
serge maova ny tokony fanaraka tamin'zareo nefa zaho izy serge maova tsy fanaraka tamin'zareo ka iny parenthèse fotsiny iny ka tataka zay zany ny fandiniako aniny zavatra nytenen'ny rajoel iny hoe tsy nanagadra izy tsy nampiasa basy izy fa tsy fantatra hoe vato ngamba zany feriseterany fa de bon ajarina koa ngamban'iny zany fa de hoe bon vato zany zahay monsieur le président de la transition l'ancien président de la transition vato zany zahay tamin'iny vato koa zany n'olona nametraka anao tamin'ny pouvoir iny zany zay zany ny famaliko azy nanenina ve anao tamin'ny fanosenao ny andro rajoel niakatra teo amin'ny fanjakana tsy nanenina za tsisy nenina ko mihitsy adidy reny ngy fa ny fisainana fotsiny no fisainana fotsiny no novana rehefa nahafantatra hoe ohatrao le olona ohatran'izao ka le olona tsisy neninako mihitsy na kely azy tsisy neninako tantara nge reny ary reny tsy azo kosena tsy azo veritra koa nge reny na de anenina azy anao tsy afaky veritra ntsony nge fa izy ny assume tsisy neninako fa saingy ino moa ty izay le oabolana le ranga zay tsy hoe oabolana moa zany fa expression fomba fiteniny fotsiny enao izy izy lehibeako zay ranga zay tamin'izay fotoan'zay zany asa tany Amboasary Sud zao natao le ranga zay nanao prise de service izy aminao zaho izy rahalahy de zao vahiny a za vahiny tonga eto tsisy nininona fantatra tsisy nininona haiko momba nareo rehetra fa anareo izy raha mamitaka anareo de fantaro zay izy voafitaka ao izy fa fantaro fa tsy zany voafitaka ao fa ianao no namitaka ny tenanao amin'ny voalohany fa raha mbola voafitaka anao izy fanondroana de tsy hoe voafitaka anao fa zany namitaka ny tenako eto moko ty zavatra ty no hidirako rajoel ty moko zany tatoato manambitamby anany foana misy appel sa manirak'olona izy plus précisement ny namako raha vao miresaka koa asiako daty foana na référence plus précisement 9 février tamin'ity taona ty naniraka izy any député vola haingo Marie Thérèse député ny Bealanana iny taorinan'le présentation n'le UM ny tany Paris izy le ramatoa iny koa tany de naniraka izy hoe raha vao tonga any Madagasikara ianao izy de tadiavo colonel Charles fa izaho izy mba te hiresaka aminy de niresaka tagnako le ramatoa de tatsy amin'le restaurant La Maria Tsivandro etsony no nanasany anany sakafo de ny sakafo tao niresaka nandritry ny adiny roa mahery kely tao zay tao de mba manake manao colonel fa te resaka aminao ny président inona ho an'ny resahany amiko de tsy haiko aloha izy fa de izy de anao kosa ninao kosa aveo de tsy alalany zavatra tokony resary aminao ny akaiky azy any de tsy de haiko izy fa de zay fotsiny nihiraka nanam-panaoviny ana de hay veo de bon omeko anao ro any daty sy ny toerana iresahanay dia raha malalaka izy am'izay fotoan'izay oa dia zay no fampiresahana izy de nodina kely teny telo andro efatra andro herinandro de nanome daty am'izay tsy tadidiko le daty tamin'iny fotoana iny aloha fa am'izao daty ohatran'izao dia any an-tranoko zay ihany ny toerana azoko iresahana aminy any an-tranonao izy mandeha any an-tranoko mila manatona na any an-tranoko koa izy zay mangidiny igny miaotra ary fotokazo sy ny vorona zay manina manatona
fa tsy za lamosonao mangidiky ao miaotraotra anao aferanao miaotraotra ny anao miaotraotra ny lamosonao la marary la mangididiky lamosonao fa sy ao mihitsy ny aotraotra ny lamosonao anao mangididy lamosy de mba magnantona ananty anao farafaratsy mba raha hoe ny tagnako zany tadiavinao hiaotraotra ny lamosonao de mba aorako an'lay mba hotrora ao lamosiko ty zany fa sy takatroko zay ny ka amin'ny telle date oa de ao an-tranoko za oa tsy matoro za na amy ro maraina aza tsy mety aminazy raha iny tsy mety aminy zany ka hanetra tena be izy en plus ze matahotra izy en plus de sa oa enao rery ny miditra ao an-trano koa tsy kareo la rery fasafasa fa tsisy kay président ny avy amizay moako le resaky le ramatoa taorina zay zany le ramatoa de tsy niresaka tamiko tsony fa misy olona personne interposé fantako ino no ataona irakiraka de mampita afatra am'le zalahy io izy de le zalahy miteny amiko de le zalahy koa ampitaiko afatra de kay président nge tsy mety fa de tsy mety ve colonel raha mba mandehany amin'ny arena izay moako le teneniko teo igny hoe lafa voafitakinao eo voalohany anao no namita tegna fa tsy ao voafitakinao fa anao no namita tegna fa na mbola voafitakinao fa mindroiny anao amizay namita ayaho namitakingaiko kay mbola hitady ana avao koa le zalahy ty zany hoe aneritreritry koa fa izaho ndraiky ho aneritreritry koa de tsy resaka aminao ao raha tsy an-tragnoko ato ato ihany ny azoko antoko nandritra an'izay nanomboka 9 février jusqu'à afako maly mbola mitady ana foana izy jusqu'à afako maly tamy lahady farany teo iny de tany fianaratsomo le zalahy zay zany namonjy mariage le irikirikinay sy député ty zany de nandalana le zalahy io maray appel BDB de tsy mandray telefôny mizy izy mitondra tôbily de rehefa tonga tantananarivo amizay izy niraisy le telefôny ay député kay miantso anazy efa eno siosio zany fa hoany am'le fasafasa satria moa zany raha vao io le tsy alan'olo miresaky io ireto daoly gneny le mahato mandeha de io fa mandeha de farany eno zareo any moa zany de mba teneny moa i colonel ozy izy raduel fa mba tsy andehany amy fasafasa ino a za zao fa miomana zao fa psychologiquement zao fa voaomana tsara mihitsy de ino nitsakanesa koa sa vola firogono a nomeny ana amizay anao fa tsy anaiky za fa tsy anaiky za fa tsy ny afarano moa nanaovako resaka ka daladala le zalahy hoe bon l'impossible aminazy eo mihitsy zany nitakiko aminy raha ohatra amy telo sasany ho tolakandro amin'ny enina za miomana amy fito latsaky ve fa fotoana tarita am'izany voalohany teneniko le zalahy raha ohatra izy oa ka manatitra vola 100 gony aminanty avant 18 heures amy be de 20 000 ariary de tsy mandeha ho aza impossible mihitsy nomeko anazy aiza moa hitany an'izany tampotamiko anaty 2 heures et demi de 8 an'izany sady naisa zany tsy ho foiny zany olo mahafitarina be leranamaniny mba hainao koa izy io mahafitarina be leranamaniny tsy zare zay mahafitarina iny oy enjana mahafitarina enjana be leranamaniny meko anazy mihitsy le impossible raha ohatra hoa izy ka manatitra vola 100 gony amiko amy bie de 20 000 ariary avant 18 heures satria za 18 heures miomana oa de mandeha 18 heures quart pour être any amy TVM à 19 heures moins les quart
y compris ny embouteillage zany fanena ihany fasafasy tamin'ny première rencontre iny zany ary eo indrindra moa zany zao no itenenako anazy satria nisy feo mako nivoaka maly hoe nanao an'le dimy sy ray ony eto monsieur Raduel de tsy nanompanao tam'izany dimy sy raynao zany a ny eritreritranao ianao fa manana esprit tordu angamba fa za tsy nanompanao am'izany dimy sy ray zany nanangatanana tahaka an'izao no nataoko fa tsy hoe nanao dimy sy ray de tsy omenitra ve zanao dimy sy ray amason'olona be deabe io satria zay misy le fe hoe nanaovanao dimy sy ray ony izy de zay a miantony nitenenany hoe andao atao huis-clos ty zavatra ty za monsieur Raduel za tsy nanompanao am'zany dimy sy raynao zany ny espritnao no fa tordu nanangatanana tahaka an'izao a satria tam'izay fotoan'izay moko nisy ohatran'izay nisy le circonstance hoe raha vao nresaka mako izy tam'izay fotoan'izay dia ny tabataba kely le mouvance ravalemana de tezitra mako izy inareo izy izy afaka miteny raha tahiteny nanangatana za ro ahiteny raha ohatra ka afaka miteny anao tahiteny za tahiteny amin'io za nge tahiteny amin'io lazay ny fa nanao dimy sy ray a am'le nanangatana ka izy any ke niteny hoe afaka miteny nareo izy rehefa tahiteny nanangatanana moa ko fahalalam-pomba mba nangatanana nanangatanana navadiny zavatra nanao dimy sy ray ony izy nefa tsy te ahita an'le olona anatrika eo izy efa nanakany analo voalohany zany teneniko zany hoe amy telo sasany le zalahy irakiraky naisy le député tya no miteny amiko hoe nanafatra ho ny andro radio laza mba makany mo anao colonel inona moa nitsakanesako any itsika nge fa tsy mpinamana tolo ianao ny namako fa taloha namako taloha ianao enao ihany ngerangaty ny beauté anato nanapaka an'le fihavarana ainao nanapaka an'le fihavarana natonga ana nanao niny zavatra teny amy bani teny iny avy eo tsy mamisindra fo mihitsy nanao tokoa ny traitena anareo le taminareo rendraisina teny amy bani ny traitement nanjona teny zany nisy nidariko nisy nidariko ny sasany tamin'ny hoe voadariko i général Rawel zao voadariko i Kotity i Rambosalama Jadfar i Rabezandre colonel Rabezandre de i commandant Ratsourman zay enda zay ny voadariko taminay promotion daholo nefa ny maromaro aminareo reo ya satria nanao restation anay nge indrerijona nitarika anay izy le niconcocteny le zavatra iny tamy voalohany izy any koa nitarika ny arrestation anay tsy fitao anatiny hoe andao fa za pare izy anao chef d'état nge vonona nge izy anao chef d'état tamin'io raha vao mipasely raha fa izy moa zany olona tsy leader mihitsy zavatra lasiny ingindra nanao izy za iato fa vonona ny premier fille tam'izany nge fa volo sady premier fille koa nge tam'izany vonony niaraka taminay koa nge zany i cdr koa nge niaraka taminay teny andoaly tamin'io fotoana io fa zaho izy cdr miandro baiko attendez izy izy quand même ny baiko ny semgam fa zay saika nanao perception d'arme atao amin'ny premier fille de ndraso izy fa miandro baiko ny semgam tsika ny ndraso narabaiko tsy nety tonga mandraky ty ny androany raha nisy baiko zany teo nenga ny RFI niainga mihitsy fa iny élément RFI fa vonany am'izany fa iny nge fanjakary any raviravy nge fa indrerijona no mitazona anazy no
ndrery ngenta zay nge tenenako le ragainy anao traître anao tena ty général traître ho aty tena sary tam'izay a colonel tsika zao manko vavolombelony tantara zay ny tena grave eo anatin'le magaga mihitsy miverina miaraka dolo le vavolombelony tantara androany vitsivitsy isy angambany any rehefa tena ny mafy ny zavatra iny a de nampanatsoana ny voro tao iavoloza tao ambotsiroatra zay tam'izay fotoana efa vitsy ny tonga tao tam'izay mon colonel efa tena vitsy io latabatra ivorina tao ambotsiroatra io ngamba tsy ampy 12 kory ny olona mivory a tadidika SGP mamratovy raha tsy diso zala latina izy mivady sadidika nisy roliko ngamba atao kaiky miaraka tam'izay zay atao ke tsisy 12 kory sasy ny tena hoe mikondo farany hoe inona ny atao mety nisy Patrick Leloukelou tam'izay raha tsy diso hoe inona le atao zany fa tena efa tena na izy rehefa kivy izy tena zany izy andro radio efa kivy hoe lasty satria le maramila zany efa tena hoe efa rehetrarehetra efa tena tsy nandray baiko zany chef de corps satria efa niandry ny semgam efa toteny tamin'ny chef de corps tamin'izay fotoana zay semgam ary zay netiko hitenena zay zavatra nyteneny tao zay hoe tamin'izay fotoana zay a ny erreur asaiky anatao ny erreur ao fa zay nanakana tamin'izay fotoana zay zay le mivory teo hoe efa natao tao zany ny fanalana ny semgam efa natao mbany latabatra zany hoe sy ny avo ny fanoloana ny semgam hoe soloana ny semgam za tam'izay teny ro vo isoloantsika veritsika tonga de lasa dolo maramila reo fa aleo raha possible ampanatsoana ny trananao semgam tena niraka ny SGP izy hoe atsoery semgam asefy tonga ny trano satria ny antony nanomezana zevitra zay tam'izay de hoe raha ohatra semgam mbola tonga ny tranonao mbola namatsika izy fa rehefa io tsy tonga ny tranonao tsony rava ty tsena ty de niala avy teo ambotsiroatra tam'izay ay nyrafozany teo nyrafozany tao tam'izay fotoana zay zay tadidiko tsara rafozany koa tao rehefa niala tao ambotsiroatra direction ambaty be aty am'le trano anankiray taty le tenenao le tsy taloitaloha zany fa le aty fangamba teo amin'ny adiny 2 taoriana tongavanay teny tonga semgam ny remarkako voalohany vao tonga semgam de nijery hoe anao jery atrika io toraka salisa tsy anao fa miankina am'izay zany io zavatra io mety ho fandehan'le adihevitra ao zany hoe ilamina sa tsy lamina fa voaniditra mivaravarana semgam de jery atrika réglementaire tsara toraka salina lamina ny raharaha izy anao tonga de courage tam'izay fotoana zay hoe fitsany lamina ndresaka satria tsy ho avy eo mihitsy semgam raha nitazona n'le teny fanaovanareo de nanomboka teo zany napetraka le inona am'izay ary ny zavatra atao iny a fidinana nandeha nanao ny arrestation tania ivaty zay ny zavatra ny alohan'iny andro ariva ohatrohatr'izao eo amin'ny fitifito ohatr'izao no nanaovana le fivorina tao ambotsiroatra de ve nikisaka tena made efa alina any amin'ny sivy mahery any zay efa tongavany semgam tany ambaty be zay zany ny sary zay tamin'iny fotoana iny hoe taty amin'ny ilany a de zay fa tena vangarde zay hoa misy erreur asika atao afaka manamarina an'izany ministre mamratovy fa mino fa tao izy tena tao izy afaka manamarina za zavatra teneniko zany raha tena rakotra zava afaka manamarina za zavatra teneniko zany tsika tenenina hoe tam'ireny fotoana reny efa zay ary teo zany le nampisaraka ny dianareo sy ny semgam tam'izay fotoana zay de nareo moa reny zany tratrandralataria tanivato de nanomboka teo zany de hoe colonel Charles tsy afa rehefa tatyarina moa nao lasa tany la réunion de nivoaka ny de tatyarina hoe nanao fanambarana indray zany colonel Charles resa be am'izay tapre ka ny atomboan'le fanambarana iny moa koa tany tsy afa moako ny atomboany tsiny nya zany rehefa manao zavatra mandefa avertissement aloha nandefa avertissement tany amin'ny gazety satria nisy moyen nge zay taony afarany communiqué tiany communiqué amin'ny bandy akama taty hoe olo ty mba alefa solisy zao ho avoakany colonel Charles hoe ny secret ny coup d'état raha ohatra ka tsy avoakanareo izy mialohany farany taona
bluff zany zay ny mpanao gazety antsoratra reo bluff zany saizako hoe lavy efa re amin'ny gidro re la daiza tsony avitany lany zany miseho an'la oenjana fotsiny la ohatraohatra zany mihitsy le ino moa ty le eso tena atao zalahy tamin'ny gazety de mieritreritra ve oa zany raha reto fa tsy avitan'izany za amin'io fa mikotroka fa mikotroka le taratasy de tonga tokoa le fotoana rehefa tsy namoaka rahalahy ny 31 décembre fa hamoaka ihany zalahy nefa nio tamin'io zarero radio nge nataotaotrana iny natao izy moa nataotrana mihitsy le zalahy izy capable zay ny qualité comme radio capable de tout faire le zalahy izy zay natahorany radio lana za zany capable de tout faire dia 31 décembre tamin'izay fotoan'izay niakatra tany amin'ny le miakamidina teneny zareo any amin'ny fonjy io miakamidina le atao enquête au fond de taloha kelin'io zany nandefa hiraka zareo tao présidence to hoe tamatamazo colonel Charles fa avoaka izy mena une semaine izy mivoaka eto de alefa iasany Paris de lieutenant zay moa zany ny ranontany tam'izay de niteneniko le lieutenant ko tamin'ny fils tao eny de niteneniko le boy kely lieutenant hoe fomba ahoana molo tia nafany la mamoaka anato ka zany izy nisy naniraka izy ahoana naniraka anao ide spécial leçon elawa boy kely loatra fa le faso ralaro la makaty miresaka amiko fa rala moa tsy tonga fahafantarako le zany mibaiko avy any amin'ny radio tokoa le izy zany hoe ho avoaka ona ka fahafantarako an'izany moako piège tsy hoe piège amin'onana fa discréditevana tsy ho alefa any andafy akory fa hoe jereo mody mitarika anareo de jereo nareo votitra izy de nareo loha ao vita tanteraka ny amiko moko am'le namanato am'le namanato za tsy ho raisiny ato nefa hoakalainy ato sady tsy atany tsy aparafara ho za deo za ndrery le ry oa tsy mivoaka ato raha tsy mivoaka dolo ny namako nandeha niakatra niakamidina tokoa moa ny nina ty ny 31 décembre tam'izay face à face avec doyen des juges to nandeha le enquête navorako daholo le izy indriary jaune hoa no nitarika anay tamin'io fotoana io tononoko tao daholo indriary jaune ho RCD Rogelika za hoe mangataka confrontation amin'ny zalahy reo atandidinao ngamba nisy confrontation am'izay nisy indriary jaune taorina kely fa natao premier troisième convocation nge indriary jaune vao nasanony efa nipressé ny doyen des juges troisième convocation zay vao nisy rendre tao amin'ny tribunal fa natahotra satria jereny am'izay fasy aminazy eo tokoa hoe ianao le namitaka anay ianao le nitrahiry zao daholo nge le raha nataotsika fa ambarako anao tam'izany fa tena tam'le 31 décembre loha za sy niavokako fotsiny to efa vonona mihitsy doyen des juges d'instruction ny anome LPA nangataka raha teo koa moa ny avokako tamin'izay fotoan'izay zay zany izy ny fanambaran'ny olona rovana eo izy le avokako dia mba mangataka ny liberté provisoire ny ao izy nataony an'le doyen des juges inona hoa monsieur l'avocat zaho mbola tsy niteny taminao angatao LPA zaho tsy niteny taminao angatao LP fa raha angataka LP ho anahy ianao de nareo avocat rehetrarehetra no miara-mivory angataka LP collective liberté collective zany ho anay rehetrarehetra fa tsy za rery no avoakanao hainao any oa raha ivoaka tiaka voalohany tsisy namana tsisy niny tsy mora tsimponiny zalahy ray zay sady za tsy ho namany aty akalainy aty de tsy atany tsy aparafara de inany amina amizay aleoko any misitrika any ao fa tsy mbola aritrako any any mbola voin mois zay mbola aritrako ny any aza miresaka zany LP zany alohanao am'izao
sady za tsy mbola nampagataka anao LP tena nataoko an'le avocat gaga mihitsy le avocatko tamin'io hoe hafahafa koa le za le ranamany ty za tsy mety amiko zany hatria fa zangy ny chef zareo teny mibani teny de za chef ndre ve ny abandonné ny personnel ka za tsy manao mentalité ny Dr John Dr John any zany fa za ndre tsy manao mentalité ndre fa ny ana endossé avako ny anany responsabilité ako tsy za tsy miditra am'zany ny anahana fotsiny doyen de juge nefa fa hitako tao ambony latabatra teo ny LP miandro sinena fotsiny zaho tsy nangataka LP ajanona primony mihitsy aloha le LP enao nga izy doyen de juge mandidy zaho tsy andidy fa raha minao menao LP za tsy mety hiveritra ny amponja mariny zany colonel zay ny teneniny tamin'ny farany mariny zany colonel lasa nody tany amponja reo satria tsy mety amin'ny fisainako mihitsy voalohany tsy mety amin'ny fisainako mihitsy hoe iabandonné le namako reo satria za ihany nge nampahorin'ny Dr John ny zala reo de za ndray ve ny abandonné ny zala tsy mety tsisy firalahina takan'izao firalahina izao mihitsy zany ny firalahina raha nivoaka tamin'izany fotoana zany aloha niaraka mivoaka tatery aloha niaraka nivoaka taorina efa tamandro rajonary mampianina nge zay vo libéré areto de mbola mitondra an'izao teny fisaorana zao ny président rajonary mampianina tena misaotra anao monsieur le président raha tsy tonga tao amin'ny fitondrana io no za tsy tonga teto Madagasikara zany efa exilé tany ngera ino ty tany la réunion tany ngera hoe raha tsy président rajonary mampianina ny teo fa izy ny natonga na tena entièrement reconnaissant aminazy mihitsy zay zany no teny mba tsipoka kely hoan'ny président rajonary mampianina miaraka am'le gouvernement zay nitariny reo satria ry zalareo moa nidiscuté zany tamin'ny fotoanandrony de nilibéré anay reny niaraka tamin'ny FFKM bien sûr de reny le fahatongavako reny mola izy pour fampiavana pirenena avy anao satria président Ravalomana kosa miteny zany fa tsika anao fampiavana pirenena tena izy ny fampiavana pirenena io fa zavatra nidrikitriko tamin'ny radio izy nge teny tsisy olona niady teto izy fa mpanao politika niady raha tsy ary sama maly zay ny teniny zany hoe ny anankiray ny teniny da tsika anao fampiavana pirenena de izy ato mijery tetake izy tsisy malagasy niady mpanao politika izy miady teto ahoana moa ny fampiavana pirenena voalohany araka ny tantara zay ny fandimby be da be ny ratra araka ny tantara zay tokony asina fampiavana efa be deaibe igny zany efa hatrany amin'ny andro fahampanjaka plus précisement tamin'ny androny androny radama nge no tokony asorotra ny fampiavana pirenena voalohany satria ny be da be nge ny tantara tamin'izany fotoa tamin'ny andro renapony mena nylamina tanteraka mihitsy ny tany iny rangahy hendry rangahy mahay mitondra sy ny namana fa nanomboka tamin'ny andro radama nge no nisy olana ny teto Madagasikara dia manomboka hatrany kosa nga mafandiniako azy no tokony asina fampiavana na de sy asina symbolique lisy zay nge nitery tamin'ny tany misesy vato nitaretin'ny FFKM reny amba asina zavatra symbolique ano marqué le fampiavana fa io fampiavana pirenena io zavatra sarotro tsy misy olona tokony tsy anaiky any olo ary zay soroko ny président Ravalomana nanaiky izy am'le programme am'le convention zay soniaviny satria nanao consoni convention tsy fantatro moisizany nanao convention tamin'ny fotoana io fa miteny izy hoe nanao convention anao fampiavana pirenena tsy fantatro hoe izy le olona nanao sonen'le convention moa isera zafy maova ve sa izy tsy haiko aloha fa izy miteny foana hoe efa voasinio izy ny convention fa za moa zany tsy de mpisikotra am'le olona hoe izy amono nanao soni niaraka taminy ary inona le convention le teneran'le convention zay natao soni fa entièrement d'accord mba tsy siny
fifamaliana fatotsory eto amin'ity firenena ity mba tsy isiany fanavakavahana mba tsy isiany hoe misy tany ety tsy azo hitsakitsahany karazan'olona ohatran'izao zay nge mahatonga le misy faritra eto Madagasikara eto tsy azo nandehanana foko afy vokatry ny tantara zay ka izay zavatra zay mila ampiavanina de anaovana fomba de mba amizay afaka misirculeny amin'izay toerana rehetra daholo gasy tia ny tany malagasy ty itsika rehetra zao samy gasy daholo tsy tokony hoe limitety fotsiny ny fokony ty olona anankiray ty fa ny sasany afaka mandemaka ry sasany tsy afaka mandemaka ty tsy mety nge zany izay zany no ary tamin'ny fotoanany teteza mity impiry amony soleviany zany tamin'ny rajoely aleo atsika miditra fampiavanam-pirenena ihany fa tsy mety nety na de manomboka am'le fampiavanam-pirenena zay akaikikaiky kely eo za le disadisa zay nisy vao omaly ohatra nisy disadisa ohatra hoe ny omaliny tamin'izany moa de isy président Ravalomana aleo atsika miditra fampiavanam-pirenena ihany fa teny ohatrany tsy mety satria hitako tamin'izany ohatrany miisatra mihitsy le raha-pirenena teny hitako tsy mandeha mihitsy manao ny programme fanjakana ny Ambohitsirotra natao magoro tsy tapaka foana isan'andro tsisy zavatra mandeha tsisy raha milamina farany atsony nareo mandrava kely atsona mandrava kely lianina reny de nefa araky le resako ta voalohany teo atsona mandrava liany na carburant tsisy tsisy nisy carburant nefa ampanaovina za zavatra zany ity zavatra ty tsy ho mety amiko zay neny zany dolo moa zany ny lesoko any rajoel zany fiaranana taminazy tamin'ny fotoana iny izy tsy manaiky fampiavanam-pirenena ne inona zany ny ataontsika hoe antso ataonao an'ny olona par rapport amin'ny rajoel satria fa mandeha fotoanatsika misy fiatrany ihany koa io hoe inona ny antso ataonao an'ny olona zany hoe nohony fatsapanao zay rehetra zay za ndray zany de voalohany mo ny tena miaramila na de miakatra plateau eto za tsy anao propagande fa ilazany zava-marina fotsiny fa ny zavatra teneniko fotsiny de zao efa nambarako anareo teo zay fotiny ny zavatra nisy ny zavatra niainanao ny zavatra niainako anjarany vahoaka no mifidy anjaranareo no misafidy fa za kosa tsy teny hoe fidiorana na fidiorana miaramila ekena miakatra plateau azao fa miaramila ny tenako ampierinasa ny antony akarako nakatia dia hanazava amin'ny rajoel sy ny ekipany any hoe za tsy nanao n'le 5 sy ray taminao satria zany feo ahelany zareo any moko hoe nanao 5 sy ray anazy tsy zany tsisy zany 5 sy ray zany fa nanangatanana tahaka an'izao enao ihany no ny teny tamiko hoe afaka miteny nge nareo raha tehiteny za nanangatanana monsieur rajoel fa tsy nanao 5 sy ray fa tsy fantatro ny fomba fijerinao mety efa jenjenjatra ngamba masonao tanana hafa nitananao mitsangana fa tsy tanana fanondro zay ny feritretany anazy ngambany fanina izy raha zany mety kaitsy efa fanina tamin'iny période iny satria ny zavatra hitako tsy karitra vao nipetraka tamin'le sezany takany fipetrahana zao tonga de ny tompony maso de taty amiko taty de niodina izy ary hitako niendrika ny tam'izay hitako ohatra ny voaravoaramena zay hoe anakaty any ka le zalahy ty na de nasaiko nitambatambazany hoe mba teneny Charles tsy hiakatra ho any amin'ny TVM efa tongotra mbiandakany iny monsieur rajoel tsy miverina tsony ianao ihany nge ny tena arjokery izy moa le pira le manarjokery i flash bibo iny sa izy
eo zany ny fahadisoana nataony tao anatin'le fiarahana narina jakety na mety tsy netriretiny koa jokera ngamba fa netretiny tsisy afa-tsy izy rery mety zay ngamba fieritretany satria zay foana moako le tenen'iny hoe tolombahoaky ny nahazoana ny pouvoir tsy tolombahoaky hitatarako zavatra re mandeha koa ianao rehefa taoriana ny le nakako anazy tato amin'ny episcopat ny 11 mars 2009 de tonga tany an-trano tomany izy raha tsaka ranomaso izy tamin'izany sange commandant izy nenjeny colonel Andrimampiadina faly amin'ny hélicoptère nge zao zay colonel Andrimampiadina faly zay no nitaraka ny Alemany amonaty tamin'ny fotoana gendarme le ranga sange izy nenjeny colonel Andrimampiadina faly nge tamin'ny hélicoptère eto ny ranomasony am'izany zasy liva nge izy saute tambo 6 mètres misy alika be nge izy ambany am'izay fa tsy natahorana mihitsy izy satria basiny izy manenjika anay avy ato aorina hadino ny radioela daholo zany souffrance zany rehefa nazo an'le pouvoir izy ianao radioela mieritrereta anao tena mieritrereta lalina mihitsy anao fa ianao nge tsy tonga tamin'io toeranao za zao no nametraka anao tamin'io toeranao tanako akavanana ty nanoratra ny déclaration nataon'ny directeur militaire selon ny communication téléphonique ny fanaovantsika amin'ny rahalahy ianao no micommuniqué anazy zao soroaty de soroatako tao amin'ny bureau chef de corps Kapsatsy ny 17 mars arivariva takanjo de lazanao fa hoe tsy ko détail de lazanao fa nierinao sy nierim-bahoakanao zany le roa tsy nipasy teo zany erin'ny basiko iny nahavin'igny teo fa tsy anao erin'ny basiko zay nahavy anao tamin'io pouvoir satria anao tena akazaiko sainge le problème le tato amin'ny épiscopat le américaine série irtibele drabe le chargé vako niny kalaky orotako ty izy rahalahy ravantseny aiza ho aiza amizay zany nerim-bahoaka ny radioela ko de tanginy ary melony iny nge radioela nyresaka tamiko io izy Charles raha vao fomba rehetra avy anao amin'ny ankatsikana za ko fa vonona nge tam'izany tamoandro gnatolako igny fizakan'olo aminay zay efa tamoandro igny koa mbola tolakanao agnaty rano reky sy manaroatra eny azy mamarana ny fandarana atsika mon colonel satria fa amin'ny valy zao tsika mbola isy fandarana vojaitsika koa rehefa avy eo de etsika mamarana anazy amin'ny ty hariva ty ianao ve mino fa Andriamatoa Marc Ravalomanana raha sary hitatsika zany tao anaty ty fampilezaka ty de hoe mpanavakavaka voalohany Ravalomanana moa zany efa nanao déclaration solennelle izy fa hoe programme ny voalohany de mifampihavanam-pirenena ray zay faharoany zay nitaratra hita maso amin'ny raha raisina amin'le composition tsika le miakatra manaraka le délégation reny fotsiny raha tsy jerena fa tsy reny fotsiny ao ny resako tsisy olona avy eto Antananarivo nge tamitsika tamin'ny maly reny ary ny anay tamin'ny lahady heriny olona 4 fotsiny 3 ngamba na 4 fotsiny satria maître Yanitra Ibodo ro James Rakotomaharo tsy zay fotsiny ve zay fotsiny nge zay ny tanatiny mety nisy olona hafa ihany koa ngamba fa tsy de remarqueko loatra ngamba mifangaro fa nitariny ka olo avy eto daholo jereo zao le tamin'ny maly reny tsisy olona avy any province nge reny na ray izy tsy hita mihitsy aloha fa olona avy eto daholo reny tsy hitako zany ny hoe asa nga hoe mety any orina any nga tsy fantatro hoe atao fasady fotsiny zao zavatra zao eny tsy fantatro hoe bon ataoko zany nyty moyen ty zany mba azaoko pouvoir asa nga zay fotsiny nga ny tsy haiko fa raha ny zavatra hita aloha taratra tsisy an'izay
tsisika farany tena fara mon colonel am'le resaka coup d'état adiniko nametraka le fantarena teo misy an'le lance roquette napoka teny avoloha ohatrany tsisy ny teny iny nefa zay nge mbola midika fa iny nge nampile fa marque raval ohatrany tsisy miteny le izy am'izao tamin'ny firerivy iny de izany nanao azy izy iny tany amin'ny tanoany amin'ny ray maraina tanoany iny tamin'ny ray maraina tanoany iny alin'ny 15 mars moko iny zavatra iny eny za mihitsy nitarika élément eny tamin'iny nge 4 coups de roquette nge nalina poako teny tirany l'air 4 coups de roquette teraka an'le démission de taoriran'iny zany de niverina izy de ino nitaraka ny démission moa zany eny ary misy betsaka mon colonel anaiko vahiny tato anatin'ity fandarany azedy radio télévision ty nareo moa mamaramila anareo sarotra ny azahoana anareo foanafoana zany satria misy tsy maintsy hoe fiarahana sotra zany amin'ny lehibe fa afaka miatrika plateau ohatran'izao fa dia akasitrahana ny fandalovanao teto ny fampizara an'izay ho an'ny mpanaraka ny azedy radio télévision ie de mbola mamerina ny fisorana ihany koa moa zany aminareo zay napetrahany tato ny hafatro ambarako farany angamba dia mitodika amin'Andriamatoa Rajoelina ihany ianao rehefa teo chef d'état ianao de mba manova ihany ianao fomba famindra sy fietsika fa ianao possible nge ianao ho lany mbola tsy fantatra nge ny ho lany am'izao mbola 50-50 ny chance izy fiteneny fa rehefa teo chef d'état ianao de manova fomba famindra ihany fa aza de manao ingratitude sy ny namany manao mafitanana amina io namanao io namany io ne mbola ho fay koa ny anaovany mafitanana koa rehefa horindrinao parenthèse fotsiny eto mpamarana ny tsy voaresaka tsy ranotaninao teo moa zany ny séjourko tany la réunion efa nandalo te ihany le izy ny séjourko tany la réunion hatram'izao mbola impayé ny facture zay nidirako hôpital tany tsy nalohany fanjakana teteza mita iny na même 1 euro na même 1 centime d'euro zay moa ny unité ny volany zany tsisy remboursement nataon'ny fanjakana malagasy mihitsy ka ianao zany rehefa teo tonga eo anao monsieur Rajoelina de io de mbola arere miandry anao mbola miandry anao tsara io arere io dia zay fomba irégularisevanao anazy moa zany fa de mbola miandry anao io arere io de tsy fantatra moa zay anaova fanjakana frantsay anazy na ho fafany fotsiny na ahoana de zay fotsiny no teny atsipiko aminao mbola arere miandro io any amina 400 000 euro mahery 400 000 euro mahery kely anao le total le vola izy tsy nanome vola na 1 centime malgré ny soa nataoko azy zay manko fiteny be any ake zay so vitako taminy zay zay zavatra mitranga tsy de farany tena farany ty nalaza moko le nini iny tamin'ny 2012 2012 moko nipoira le nini fin 2012 natsidiny kely moko zay tato amin'ny Carlton tamin'le farany tary ngamba zay fa tsy tamin'ny farany teo tamin'le lady anankiray tary ny ravalimanina nge ozy izy ka hoe ody foana ozy izy no tany anaty saina ozy izy rehefa niona tany Seychelles zahay de ty zany misy anecdote kely ty tantaraiko
rehefa 21 sa 22 juillet ngamba zay daty zay ny feonan'zareo tany Seychelles 2012 de nandalo tao la réunion izy hitady anay ngairainy amin'iny biony 14 juillet fety frantsay io de ngairainy tsy samy manatona anay direct de manao nle fetifetseny io de naniraka police française izy hoe mba teneno sisy Charles raha ohatra ka hitady aho zay ny filazana zany hitady anazy mitovy am'le mangidy miaotra teo iny koa nge zany izy no mitady ana de zany no lazany fa hitady zay ny zany ny image avoakany rehefa makany amin'ny arenaria de hoe i Charles nge nitady anandy aty de ho publieny amizay zany de alainy baraka eo de nandady lady taty Charles zay ny bu nitadiaviny amina akaritsany any amin'ny arena na ny Ambomanga kely amin'ny tranony ery fa diniko moa ko ny tantara le izy teo ianao raha vao tsy hoany an-tranoko anao de amakanesa ny la réunion fa za manao contrôle matetika any la réunion hatram'izao moa ko mbola manao contrôle makany fa vokatry ny namonoany zareo ana tany amponja tsy izy nge nampaniraka namonona izy nge naniraka namono ana izy nge naniraka namono ana de ino mbola tadiavany ana am'izao fa za ndraiky manaiky raha iavana raha iavana ka hoe tena ifona amiko tokoa za ndraiky manaiky fihavanana ngia hoe tena mifona aminao tahaka ny fonako tamin'ny Ravalomanina ka za nge nifona taminy nifona mihitsy ako tamin'ny vidéo iny zao de nifona de mbola nifona taminazy koa tery amin'ny anina tery tamin'ny CCI vato mbola naveriko taminy koa zay tato amin'ny Belera tato tamin'izao début-ny deuxième tour campagne deuxième tour zao zay no ndraisany ana fa izy ve tsy ifona fa de mbola izy nanao ny zavatra koa de mbola izy koa nantonona tranony ery mba tsy mety zao tsy ka tamin'io fotoana io zany izy Ravalomanina iao nagnano Seychelles 21 ngamba zay na 22 juillet teo 2012 de teneno Charles izy raha mitady ana teneniko le polisy izy ve hoany no mitady asa sa enao no mipropose amiko hoe makanesany aminy tsy navaly mako le polisy bon izy le dala hoe comme vous avez des problèmes à propos de l'argent izy le dala zay natao le reta amizay de vous avez intérêt izy les policiers zany de lui voir j'ai pas besoin de lui voir nataoko an'le raga sauf qu'il a besoin de moi zay nataoko an'le raga zany tamin'ny fotoana de tsy navaly moa zany le polisy de zao tsy hoany raha vao tsy hoany raha ohatra ka tsy izy no mitady dia nitoy le resaka navoako amizay le révélation tany nanana tariny tsy nampoiziny le ry mako tsy nampoiziny fa natsoiny Jonathan Kukete izy Ravalomanina tany Tanzanie tam'izay fotoana zay le 8 décembre 2012 ny zavatra iny publieko ny 1er décembre 2012 de tonga Ravalomanina ny 8 décembre de nareo anao izy président Jonathan Kukete tsy mahazo milatsaka anao fa anao condamné zaho izy Ravalomanina tsy maintsy ilatsaka ohatra tsy ilatsaka zany izy tsy namono olona anao izy condamné anao nohona affaire 7 février donc tsy mahazo milatsaka anao teny Ravalomanina hoe raha ohatra izy ka tsy mahazo milatsaka koa raha joela de manaiky tsy ilatsaka fa raha milatsaka izy de zaho tsy maintsy milatsaka de niteny mo Jonathan Kukete bon nareo mirahalahy zany izy tsy mahazo milatsaka Ravalomanina amin'io efa miaraka am'le DVD original n'le révélation navoakako any la réunion natolotra ny Jonathan Kukete tonga raha duel le 10 ngamba zay 10 décembre
anao monsieur le président anao voaroroe amin'io zavatra iny koa anao ka anao tsy mantsy zaho izy tsy ino ty zaho izy tsy namono olona zany fa iravalymanina nanao no sokiry Jonathan Kuikete moramora mba ny tiroarany aty le DVD menina tolotra iravalymanina ary ino ty tonga de ankina tsy tivy am'izy le zalala nametraka anao tony tonga de ankina bandiny Sadek reo mitantara anany zany satria za mba nanamana tamin'ny Sadek reo tapitra to tapitra vita nefa kabary naty chef zay nahatonga nininy fa tsy hoe aty avy ety amizay de vokatry ny fitiava-tanindrazana zay ato anatiko de ino fitenenina azy taminy vokatry ny intérêt supérieur de la tombontso ambony firenena de manaiky any tsy latsy kenda ianao fa tsy hoe tombontso ambony firenena ianao kenda sokiry Jonathan Kuikete avy atao amin'ny tiroarany ato le révélation nalefako iny tak miaraka am'le lettre nalefako any copieny amin'ny Ban-Ki-moon nandefa copie nalefako manko lettre tany amin'ny Ligue des droits de l'homme international de nandefasako copie Ban-Ki-moon secrétaire général des Nations Unies nandefasako copie François Hollande président de République française nandefasako copie ny tany amin'ny Amnesty International nandefasako copie ny tao préfecture de la Réunion de zay zavatra zay nalefa niaraka tamin'le DVD nampitondrenany Ravalomanina nakany amin'ny Jonathan Kuikete ankina vita tanteraka nefa naty combat naty chef zay natonga nininy fa zareo moa tsy avy miresaka an'izay zareo hoe ino moa natonga nininy tsy nisy nini teto ary président république fa ela mihitsy le ry raha ohatra ka tsy nanao an'izay zavatra zay ary tsy tavaverina teto raha tsy nanao n'iny zavatra iny ka zay mpahafantariko anao zany raha duel fa mba magnajaja olo avao anao moko tsy de magnaja olo loatra anao ay olo anaovanao show zao tsy fantako arianao ohatrany taratasy firana sagnatriany zay ohatrany taratasy firanao mihitsy indrindra anaovanao ana nefa zany izany nametraka anao to zaky iny nametraka anao fa tsy vahoakanao zany fa nitsoka aby zany za zao ny nametraka anao to ka zay fotsiny teny ataoko anao antsarany voaka malagasy moa zany misafidy zay ho safidy sao safidiny fa za tsy afaka iteny izy ny fidiona izy fidio fa be da be zay ny zavatra nyteneniko tao zay anjarany voaka malagasy misafidy anazy de zay ngamba ny teny famaranako am'le izy sareo mo colonel zay koa no mamarana ny fandarantsika teto mihitsy zay fa nanaraka hatramin'ny farany ny fandarana atsika rehetra pakafy ny azety radio télévision ary mimetraka ny mandrapitafa amin'ny rapitsindray samby io tahin'Andriamanitra velomatompoko